aby manakory aby tsika rehetra natokantrano any manaraka tsy tapaka ny meteo amin'izao alina izao tsy ampiandrasana ela anao fa atolotra anao avy hatrany ny metotetry ny androntsika ao amin'ny raham-pitso raha amin'ny ankapobeny aloha dia saika anjaka indray ny zavona any amin'iny tapany atsimon'ny Madagascar iny atao anatin'ny 3 andro ho avy ho an'ny tsika atao amin'ny faritry ny afovoantany kosa dia saika mbola anjaka hatrany na mafy hatrany aloha ny fitsokon'ny rivotra manomboka eto amin'ny faritany n'Antananarivo miazo an'iny tapany avaratry Madagascar iray manontolo iny totrak'izay ihany koa ho antsika any amin'iny manodidina ny morontsiraka atsimo atsinanana sy any Ataolagnaro any etsak'ilan'izay ihany koa dia mila mitandrina ny mpampiasan'ny ranomasina sy mimpanjona ny ranomasina manomboka eo Cap d'Ambre ka hatrany Antala torak'izay ihany koa manomboka eo Ataolagnaro ka hatrany Cap Sainte-Marie fa nanonjana somary aherin'ny ranomasina indraindraika dia mila mitandrina zany tsika raha andeha hivoaka any an-dranomasina izay toy izao raha ny metotetry ny androntsika ho amin'ny raham-pitso maraina azo orana malefaka manodidina ny Sambava Antala ary ny fatra Analanjorofo iny saika anjomona kosa ny andro ho antsika any amin'ny Vohemara Andapa manodidina ny Befandriana Avaratra Mandrotsara ary Alaotra raha arahana herika zany indraindray ho an'ny Mangoro sy ny fatra atsinanana iny ho antsika eto amin'ny ilany atsinanan'ny fatry ny afovoantany moa dia saika andrahoana hatrany ny voamaraina fa hisava miandalana eo ihany zany ho an'ny fatra sisa rehetra dia ho maina tanteraka ny andro ho arin'ny fisavany andehanjavona voamaraina any amin'ny fatra atsimo andrefana Iorombe fatra Anosy sy Androny iny ho an'ny tolakandro kosa indray dia hitoy hatrany aloha ny orana malefaka any Antala sy Analanjorofo raha somary andrahoana zany ho an'ny Mangoro sy ny fatra atsinanan'ny Madagascar iny ny fatra sisa rehetra moa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro raha ny maripana voatombatombana ho amin'ny raham-pitso maraina zao dia tiana hatrany ny manamarika aloha fa dia mbola ata anatin'ny vanim-potoana ny ririnina hatrany tsika ka dia mbola angatsika hatrany zany ny maraina sy ny hariva ho amin'ny raham-pitso maraina zao dia 5 degré celsius any avakana karatrany 7 degré kosa ho an'ny fianarantsora 12 degré ho antsika eto Antananarivo ny any amin'ny morontsiraky Gasikara moa dia eo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia somary mikisaka kely any amin'ny fatra atsimo andrefan'iny ny maripana ambony indrindra satria mananika hatrany amin'ny 4 degré celsius mihitsy zao ny any amin'ny manodidina ny Toliara sy any Malaimbandy Morondava any ny eto amin'ny fatry ny afovoantany moa dia anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 4 degré celsius eo ny any amin'ny manodidina Maevatanana sy Mahajanga iny kosa dia mananika hatrany amin'ny 13 degré celsius tsy adinay hatrany ianao raha hivoaka ireto firenendehibe sy nosy kely ivelan'ny Madagasikara ireto ho maina aloha ny andro any Paris amin'ny ankapobeny fa ny alina mety manana herijika azo orana tandrifindraoana ho an'ny Bangkok kosa dia azo orana tandrifindraoana mety arahakotroka indraindray ifandimbandraona sy masoandro any Nairobi Maurice Comore ary Seychelles ho maina tanteraka kosa ny andro ho an'ny Milan Johannesburg ary La Réunion dia zay ndrano azo natolotra tamin'ity an'ity tompoko lahy sy tompoko vavy fa isaoranay ianao nanaraka anay hatramin'ny farany manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray azadimy fa ny namana Andro Selina indray no anolotra ny meteo antsika eto ho amin'ny raham-pitso veloma tompoko